Izay ny penjy vaovao fanomanana sy fiatrehana ny fividianana fa eo amin'ny vaovaon'ny finoana kosa indray dia io tolakandro ny nigadona an-tanindrazana ny Kardinaly MGR Tsarahazana Désiré Vahoaka marobe no tonga nitsena sy nandray ity solontenan'ny pape eto amintsika ity. Teny Ivato nitsena ny Kardinaly MGR Tsarahazana Désiré ny filohan'ny repoblika mivady sy ny mpikambana io nivon'ny gouvernement izay nitarehan'ny premier ministre ary ihany koa ireo olo manan-kaja maro. Manentana mpino hiady amin'ny ratsy ary anomevana ny fandavatena amin'ny fanaovana ny sosiny tsara io ny afatra lehibe nivoizin'ny Kardinaly Tsarahazana Désiré raha nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidy ny raisam-pirenena Teny Ivato ny tena ny tolakandro. Rehefa avy nivahiny tany Rome nandritra ny iray volana nanatrika ny lanonana fanendren'ny pape François azy io Cardinal. Zao fanendrena Cardinal vaovao ho an'i Madagasikara zao dia manefa manana ny anjara toerany eo anivon'ny fiangonana maneran-tany ny fiangonantsika ary manana ny anjara toerany eo anivony zao tontolo zao ihany koa ny firenentsika. Manoloana anjara fitiavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'ny Papa Ray Masina zany, inona ary no ataontsika? Teny manentana nofidiko hatramina pretra tazomiko na eveka dia ny hoe aza manayko risy ny ratsy fa reseho amin'ny soa ny ratsy. Nalaina tao amin'ny Romanina 12:21 ary mbola tanako amin'izao maha Kardinaly Madagasikara azy zao. Koa manentinareo ary manentany malagasy rehetra ndao iaraka iady anohitra ny ratsy ary kely soroka amin'ny fanaovana ny tsara. Ny famelantsika ny ratsy anjaka no manimba ny maha-olombelogno antsika sy manapotiky ny firenentsika. Isika menakavy ihany koa ny tompon'andraikitra amin'ny fahavoazantsika izao ary sika ihany koa no afaka magnarina ny fiainantsika amin'ny alalan'ny fibebantsika. Tonga namea voninahitra zao fotoan-dehibe zao ireo olo manan-kaja maro samihafa ny archevêque sy ny évêque ary ireo solontenam-panjakana izay nitarihan'ny filoham-pirenena Andriamatora Jonary Mampianina hery. Miarabanao izahay tsy maty foamanaina, miarabanao izahay satria efa ela no ny andrasan'ny firenena malagasy zany Cardinal zany tonga izy tonga ianao ka dia tena amin'ny feno hafaliana sy feno fahavitriana miarabana ianao tonga eto an-tanindrazana toa. Tamin'ny fomba manetriketsika sy tamin'ny kafaliana lehibe no nitsenan'ireo mpino katolika ny Kardinaly Tsarahazana Désiré teny amin'ny seranam-piaramanidy ny raisam-pirenena Teny Ivato nilahatra ny tomandavana manerina ny arabe izay nandalovan'ny Kardinaly ireo mpino katolika ho mariky ny fankalazana ny fanendrenan'ny Monseigneur Tsarahazana Désiré ho lasa Cardinal.